mbola ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra tanterakantsika izao ka inona ny mety isin'ny rivo-doza na ihany koa ny rano ka manoloana an'izay anary dia nanao fanentanana tao amin'ny commune ambanivohitra Analaiva ny ekipan'ny Croix Rouge malagasy atao anivon'ny distriktan'ny Morondava ka fokontany efatra no nanaovana fanentanana androany afa 17 volana janoary dia ny fokontany Analaiva Atevamena Antsaribô ary Betsipotsy olona maherino 500 ny voentana tamin'izany satria dia nisy fanentanana no teny anivon'ny sekoly teo ihany koa ny teny anivon'ny toeram-pitsaboana ho an'ireo namonjy ny toeram-pitsaboana noho ny andro androany andro-tsena teo ihany koa ny fanaovana fanentanana amin'ny tety isa-tokantrano ary nisy ihany koa ny natao teny anivon'ny tsena sy teny anivon'ireo toerana maro olona ary namafisina tamin'izany ny fampahafantarana ny olona ny ireo loko famantarana ho an'ny filazana loza ary ny fihetsika tokony atao mandritra izany vanim-potoana izany. Loko mainty zany ro hitantsika, igny milaza loza fanerana igny loko mipetraky roa andro na telo andro mialohan'ny rivo-doza dia mijery toa zay tsika mila maivy zany hoe manangona rano fisotro madio, sakafo, fanafody. Dia faharoa manaraka an'izay resaka loko zay ihany misy loko mavo mipetaka koa zay loko mavo zay mipetaka eny zany hoe fa akaiky atsika ao zany zay cyclone zay fa iahina zany andalo amitsika eo. Amin'ny saina mavo zany tsika fa tokony famiomana tsika amin'ny resaka sakafo dia ao koa ny fanafody tsy aliana amin'ny fahasalamana dia miao koa ny tranotsika reo tokony fa renireny aby dia ny la ohatra zany hoe atahoranao trano horopaky izay cyclone zay na ho dobon-drano dia tokony hiakatsy amin'ireny toerana tsy azon-drano regny tsika manahaka ny hoe tsy haiko na ekôly vasa aminareo etoy azo ilesa amin'izay rano zay na trano tokon'olo dia magnaraka an'izay tsika ny findaitsika ka halio sady evasoa sady asia crédit dia tsy aligno koa ny mihainy vaovao satria agny ro ahaizantsika ny fizotsany cyclone igny. Velom-pisorana noho izany ny ben'ny tanàna mpisolo toerana ireo tompony andraikitry ny CSB2 ao Analaiva ary ireo sefokotany sy ireo ale tsekoly mandritra ny izao fanentanana izao ihany koa dia maniry ary mangataka ny mba hitsidiana anazy ny fokotany sasany ao anatin'ity commune ambanivohitry Analaiva ity. Izao moa zany mamontsy anay ity Analaiva nefa faly eo raha vao ny fampihaona ny ekipan'ny Croix Rouge ireo tetika amin'ny fanentana zay nataondreo ka izao zany dia mba maniry aho ary manainga andreo avao koa mba ho tonga eny aminay egny ampasima egny amin'ny fokontany Ambinga egny mba hanao fanentanana amin'ny vahoaka egny satria maro koa ny liana ny fanentanana tiany mba hiatrika andreo egny na resaka sekoly aza izay fanaovana traboina aminay eo dia mba tianay avao koa zany mba ho taterina any amin'ny tonga ambony agny satria efa misy zany ny programme an'asa ataon'ny fanjakana mikasy sekolinay nefa dia mirary ny fahatosany io. Etsakina dia mitaraina ireo ray aman-dreny fa amin'ny vanim-potoanan'ny rano be mampiakatra ny rano dia tsy misy toerana azon'izy ireo ifindrana satria na ny sekoly na ny tampokon'olona dia samy taty avokoa ny tafo ary ao ihany koa ireo tsisy varavarana. Anerin'izy ireo dia mandeha mamonjy eo abazary araka ny fitarainana zay atao ka mangataka vonjy amin'ny tompon'andraikitra maefa izy ireo mba hijerena ireny foto-drafitrasa ireny satria sady ilaina amin'ny andavanandro izy ireny moa ilaina ihany koa amin'ny fotoanany amehana hitrangan'ny loza. Na zany tragnom-panjakana ekôly sy zao trampokon'olo ilesa zao tsy hainay ny tokony hilesanay amin'io satria gn'antony ekôly zao tsisy varavara tragno mite njarano zao koa mety miakatsy amin'ny ekôly zao agny manao zao trampokon'olo zao tsy misy aminay zany tena tsisy raha milamina tsy misy tsisy fivoarana tsisy fandrosoana hatsam'izay ka hatsam'izao ohatran'izay zao tamin'ny rivo-doza tamin'ny 2004 ngambany bazary io zao tamin'izay mbo vita vetivety dia tamin'ny bazary io zahay ro nipetraky tamin'ny fotoa zay dia ahanty fehe agnabo agny entanay dia agnabon'ny olona tabatsy reo zahay no mahandro sakafo. Ny etaetanay zany dia mba mila an'ireo mpitondram-panjakana mba hampandroso an'ity tanàna ty satria mbo maro ny zava-tsamanky amin'ity tanàna Analaiva ty.